Peter Oriare, Universiteny Kenya, nampiofana momba ny fitanteram-baovao sy ny olana momba ny fitantanana mandritra ny fotoam-pividanana. Tsy adino tamin'ireny Ripensi Tlakola, havanana ao amin'ny voamera maloetena momba ny fifidianana ao Afrika Atsimo, ary Ramatoa Sikonjile Glovo Genderlinks ao Afrika Atsimo. Ho an'ity farany moa dia nomafisiny ny fampandraisana andraikitra ny vehivavy eo anivon'ny firenena. Io ilay vehivavy miralenta resahany eto Madagasikara. Ilaza ho afa-po tamin'ny fampiofanana natao ny mpitarika dia Andriamatoa Kofi Kouakou, izay nahafahana niditra lalina momba ny olana mampanahirana mpanao gazety amin'ny fotoam-pifidianana ho izy ity atrikasa ity, ary nahafantarana ny olana tsirairay mahazo azy ireo any am-perinasany. Voaresaka naharitra tamin'izany ny olana ny fampahalalam-baovao izay niankin-doha amin'ny fanjakana eo amin'ny fahalalahana mamoaka vaovao. Nisy hatrany nefa ny toromarika avy amin'ireo ampitraikefa natoro ny mpanao gazety hiatrehana amin'ireny olana ireny. Mbola ito ity atrikasa ity ho izy mba ahafahana mampitombo hatrany ny fahaiza-manao ny mpanao gazety. Marihina fa Madagasikara sy Komoro ihany ny firenena amin'ny teny frantsay tamin'ity atrikasa ity, na izany aza nefa dia tsy sakana velively nampidinana ny ady-hevitra izany vokatra ny finiavana sy ny fifankahazoana-po teo amin'ireo samy mpandray anjara. Mpanao gazety avy amin'ireo firenena afrikana misy afolo ihany koa nahazo fiofanana maimaim-poana tany Shanghai, Chine ny voalohany volana septambra teo. Ny momba ny fitrandrana vaovao amin'ny ankapobeny no nojerena akaiky tamin'izany tany amin'ny toerana Matavomana Ravoazaorina. Teto Shanghai no nifamotoana ireo mpanao gazety avy amin'ny firenena 20 aty Afrika toy ny avy ao Togo, RDC, Maurice, Comore, Maroc, Madagasikara sy ny maro hafa ihany koa. Ny fomba fanaovana fanadihadiana sy ny fampitam-baovao makana amin'ny mpitery sy ny mpiaino no nodifosana teto. Misy ihany koa ny fanaovana fampiarana na irony antsoina hoe pratika irony amin'ny fanaovana montage ka nampiasaina tamin'izany ny logiciel atao Premiere Pro sy ny UTIS ary ny maro hafa ihany koa. Ka ho an'ity tovovavy togolaise iray ity dia tsy nanano sarotra ho azy ny zavatra natao teto araka ny nambarana. Ankoatr'izany dia nisy ny fisidiana ny televiziona teto Shanghai. Talazona ny rehetra nijery ny fitaovana izay ananan'ity televiziona ity. Misy ihany koa moa ny fampiarana teto na ny antsoina hoe pratika. Ankoatra ny fianarana dia nasarika ny mpanao gazety afrikana tonga teto Shanghai ihany koa ny fianarana misakafo amin'ny alalan'ny baguette. Samy niezaka ny tsirairay nampiasa itony baguette itony. Tsapa ilay izy fa sarotra nefa dia nafinaritra ihany ny misakafo tamin'izany baguette izany. Fa Shanghai tsy afaka ny toe-karena sinoa no voafidy mandray ny Expo Universelle Folomboarivo tamin'ity taona ity. Firenena maro no nandray anjara tamin'izany ka anisan'ireny i Madagasikara. Vola mitentina $100 no natokany fitondrana sinoa hanajariana izany Expo Universelle 2010 izany tany an-toerana Matavomana Ravoazaorina. Firenena maro no nandray anjara tamin'ity fampisehoana mivelatra iraisam-pirenena natao teto Shanghai ity. Nanintona ny maso teto ireo trano efa afrikana ka anisan'ny afaka tamin'izany ny any Madagasikara satria dia nahitana ireo biby samihafa mampiavaka ny Madagasikara sy ny trano fahita aty an-drenivohitra sy ny eny ambanivohitra aty amintsika. Nisafidiny izy io satria nampiainantsika andavanandro na ny tanàna rehetra na ny any Madagasikara any dia voasongadina izay ny fifandraisany ny ambanivohitra sy ny tanàn-dehibe izay. Izay ny zahana ho aseho eto amin'ity toerana ity. Sara ny manamarika fahita teto amin'ity Expo 2010 teto Shanghai ity ihany koa ny trano efa nahitana ireo asa tanàna malagasy izay be mpividy koa moa tamin'ity fotoana ity. Fa ny nanaitra fotsiny dia vazaha sy japonais no nivarotra teto fa sy malagasy. Ny navarina teto na dia nanjelatselatra sy tsara tarehy aoka izany ary ny trano eva izay mahakasika ny Comore, Maurice, Seychelles dia ny any malagasy ihany no tena nanintona ny maro satria izy dia sotra dia sotra na irony antsoina hoe naturel irony. Ka mahaliana azy daholo na invaravarana eto anoloana eto ity natao miditra ato amin'ny birao mahaliana an'izareo dia voainy
Ary manontany izy hoe maninona ny varavarana ny ohatr'io dia manazava ny tena hoe any ambanivohitra any aminay dia sahala amin'izao ny hazo, sahala amin'izao ny paozin'ny trano. Sara ny manamarika fa hita teto amin'ity Expo 2010 teto Shanghai ity ihany koa ny trano heva nahitana ireo asa tanana malagasy izay be mpividy moa tamin'ity fotoana ity. Fa ny nanaitra fotsiny dia vazaha sy japonais no nivarotra teto fa sy malagasy. Iverina eto Madagasikara isika mankalaza ny fahasivifolo taona isiny ny chambre de commerce eto Antananarivo misahana ny lalam-barotra ary mampifandray ny fanjakana sy ny mpandrara no andraikitry ny antenimieran'ny varotra na chambre de commerce ampahafantarana ny besin'ny maro ity sampandrara ity izay mezaka ihany koa ny anatona ny mponina araka izao amin'ny tina ny Maritra Marikoto eo amin'ny sarina Rainy Lucien Ndriantsoazy izao. Mandraikitra ny fifandraisana eo amin'ny fanjakana sy ny mpandrarara toe-karena ny chambre de commerce ary misahana ihany koa ny fikarohana lalam-barotra eto an-toerana sy any ivelany. 50 taona izao no nisiny ny chambre de commerce eto Madagasikara ka tany am-piandohana dia Antananarivo, Toamasina, Mahajanga ary Antsiranana no nametrahana azy. Ankehitriny dia efa misy chambre de commerce 420 manerana ny nosy. Misy an'ilay site web ampiasain'ny antenimieram-barotra ahafahana miela ireo vaovao ara-ekonomika sy ara-juridique misy eto amin'ny antenimieram-barotra ao. Fa ny tena zava-dehibe amin'ity 90e anniversaire angambany dia amin'ny hetsika teknôlika eto amin'ny antenimieram-barotra dia fanabekezana ny district manomboka izay zany amin'ity tondia anokatra antenne. Any amin'ny district misy district efatra no eritreretina hoe fotosaina amin'ny tondia anisan'izany Manjakandriana, Andramasina, Ambohidratrimo, Anjozofe. Miampy ny tanso amin'izay moa dia mpanakaikezana kokoa ireo orinasa misy amin'ireo district ao sy fampanakaikezana orinasa misy eto amin'ny Antananarivo eto tanàna sy ny district ahafahana mahita lalam-barotra vaovao sy fiaraha-miasa vaovao. Isy ny fampahafantarana misimisy kokoa momba ny chambre de commerce mandritra ny fankalazana ny fahasivifolo taonany. Ny chambre de commerce izay eo ambany fiahin'ny ministeran'ny varotra sy ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola. Raikitra ny asan'ny convention nationale fatelam-roapolo ny jeune chambre internationale de Madagascar miainga amin'ny foto-kevitry ny fanovana mo izy ity ho rahantsika miaraka amin'ny Jean-Mère Belson sy Marc Karakoto Malala. Efitra orchidée BFHC Antananarivo. Kenika ny mpiatroko avy eo amin'ny jeune chambre internationale izay miatrika ny antsoina amin'ny teny frantsay hoe convention nationale andiany fahatelo amby roapolo amin'izao taona 20 izao. Ary satria moa tsy mba fanadino ny lasa araka ny fomba fiteny mahazatra dia nisy ny tombanesaka tetika asa 7 amin'ireo enina no totosa antsakany sy andavany. Fibandinana ny hoavy no tohy ny lahateny teto. Miainga amin'ny antsoina amin'ny teny frantsay hoe changement positif na fanovana izay teny manentana ny jeune chambre internationale eto Madagasikara sy eran'izao tontolo izao. Ny aiky ny mahamarina izany ny secrétaire général no BV mpampiatrano torakany ihany koa ny filohan'ity fikamanana JCI ity eto amintsika. Itohy hatramin'ny faharoan'ny volana oktobra moa ity antsoina hoe 23e convention nationale ny JCI eto amintsika ity. Nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity fikaronan-doha ity ny taleny kabinetra ny fiadidina ny primature eny Mahazorivo izany raha nanatrika kosa ny lehibe ny faritra Moromania izay mpikambana raha teo eo anivo ny jeune chambre internationale eto Madagasikara. Fanampita vaovao namana Solange Rakotonos teo avy any Pelo Siositsiribena fa nisy ahitano tranga tany an-toerana trano valo no may nisy ihany koa ny famaizana ala ary dia nijery akaiky an'izay moa ny ministry ny tontolo iainana sy ny ala horatsika ihany moa izay rehefa taraverina eto Antananarivo ireo namana lasany Pelo izay fa miresaka hain-trano izay dia nisy hain-trano ihany koa tany amin'ny distrika ny Tolaniaro